Akavalina indray ary no iarabananao manaraka anay eto anatin'ny fandaharana mety tetry andro hatrany amin'ity aliny voalohan'ny volana Jolay 24 edy. Kasika an'izay mety tetry andro zay ary raha ny andrafitra ny mety tetry androntsika aloha ao anatin'ny 3 andro ho avy dia ny aly izay malefaka ohatra ny rapitso ho an'izay aly izay dia somary antonony izy ho an'ny tapany avaratry ny nosy manontolo iny zany hoe raha ny fiantraikany an'izay dia apidina ny maripana ho an'ny ilana tsanany ampovoantany sy ny ilana tsanany nosy iny izy ho an'ny rapitso alakamisy fa ny any faritra sisa kosa aloha dia tsy ampiovan'ny maripana izay ary ny tsodrivotra kosa somary mafy hatrany ny tsodrivotra amin'ny tendrony avaratry ny nosy iny sy amin'ny faritra Sofia sy Analamanga iny. Toraka izany ihany koa ny any an-dranomasina dia mbola voatazona akatramin'ny rapitso fa mahery ny onjan-dranomasina amin'iny morotsiraka mandelanelana ny Morombe katrany amin'iny Taolaniaro iny tokony hitandrina araka izany ny mpampiasan'ny ranomasina amin'iny faritra iny. Raha ny rapitso maraina ary hojerentsika avy hatrany dia tahadika fa ahitana izay orana izay ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana somary andrahoana kosa ny ilana Atsinanana ny faritra ampovoantany manontolo iny izay mety arahany erika ihany ny voamaraina andrahoana ihany koa ny faritra Vadivavy Finantsy Atsimo Atsinanana izay mety arahana tandrivon-drahona ihany koa ho an'ny tsiraka fa any faritra sisa kosa dia momaina tanteraka ny andro. Ny tolakandron'izay alakamisy izay ary dia mbola mitoetra ny orana ho an'ny Antalahy Nalanjorofo ka hatraty amin'iny Atsinanana iny mbola mitoetra ihany koa ny orana malefaka ho an'ny Vadivavy Finantsy Atsimo Atsinanana ary andrahoana ny morotsiraka faritra Boeny somary arahana tandrivon-drahona kely izy raha ho an'ny faritra Melaky fa dia ho maina tanteraka aloha any amin'ny faritra Sisa. Kasika vina maripana ho an'izay rapitso izay indray ary dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 ny ambany indrindra dia amin'ny faritra ampovoantany 9 ka hatramin'ny 12 kosa ny ambony indrindra 17 ka hatramin'ny 17 morotsiraka Atsinanana 19 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka Andrefanosy manontolo iny any amin'iny Antsohiany moa misy any ambony indrindra 13 degré Celsius. Raha mikasika ny fizotronyizay toetry ny andro zay ihany dia ny analefaka ny aly izay ho an'ny zoma tahadika fa somary maina saika manerana nosy akoatra ny faritra Nalanjorofo sy amin'iny manodidina ny Antalahy iny dia mbola ahitana tandrivon-drahona ihany hatrany amin'iny faritra Vadivavy Finantsy amin'iny Atsimo Atsinanana iny fa any amin'ny faritra sisa dia ho maina tanteraka kosa. Raha mikasika ny maripana ho an'izay tontolo andro zoma zay dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 10 ny ambany indrindra dia faritra ampovoantany 2 ka hatramin'ny 13 ny ambony indrindra izay natana fiakarany 9 ka hatramin'ny 20 morotsiraka Atsinanana nosy 9 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka Andrefan'ny nosy raha tafakatra hatramin'ny 13 kosa amin'iny tapany avaratry ny faritra Sofia iny izay maripana izay ary amarana anazy ho an'ny sabotsy moa dia ahitana orana malefaka ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana ny faritra Sava ary ny Diana tapany avaratry ny faritra Sofia iny akaendrika tandrivon-drahona hatrany izy ho an'ny morotsiraky ny Vadivavy Finantsy sy amin'iny Atsimo Atsinanana iny somary andrahoana moa morotsiraky ny faritra Atsimo Andrefana raha toa saika hibalika amin'ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Ny maripana ho an'izay sabotsy zay ihany dia manodidina ny 8 ka hatramin'ny 9 eo ny ambany indrindra dia amin'ny ampovoantany mamifiry ny voamaraina noho ny andian-javona ary manodidina ny 14 ka hatramin'ny 15 kosa ny ambony indrindra ho an'izay ampovoantany izay 15 ka hatramin'ny 30 aty amin'ny morotsiraka Atsinanana nosy 17 ka hatramin'ny 13 aty amin'ny morotsiraka Andrefanosy ary mahatratra an'izay 13 izay avokoa amin'iny Antsohi Mahajanga sy Morondava iny. Dia izay indray ary ny vinany toetriny andro natotranao tamin'ity an'io ty maka sitrakanao nanaraka izany hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.